Inona ireo zavatra mbola tsy nieritreretinao na mbola tsy fantatrao momba ny fiainantsika? Saotra ho an'Andriamanitra ary kopakopa-tanana ho anao miarabanao. Andao isika hiaraka hameny zavatra rehetra voambara kanefa amin'ny alalan'ny famantarana hoe inona moa izany ny zavatra mbola tsy fantatsika na mbola tsy nieritreretintsika mihitsy momba n'izao fiainana iainantsika izao. Mieritreritra ihany tsika isan'andro hoe ny haniko hohanina, ny fitafiana, ny rano sotroina, ny fiainana tokantrano, ny fiainana any am-pianarana sy ny sisa sy ny sisa. Mijery ny zava-misy na ara-toekarena na ara-politika na ara-tsosialy. Fa inona no mbola tsy nieritreretinao? Raha mbola tsy nieritreretra an'ireto zavatra reto ianao dia manomboka eto andao atao mivaingana kokoa izay. Eno anie hitan'ny Satana mantsy fa afaka ny nanarona ny fitaka nataony. Mivelatra mivandravandra eo anatrehan'ireo anjely tsy nanota sy eo anatrehan'izao rehetra izao any an-danitra ny fomba fitondran'ny Satana. Tamin'ny nandatsahany rano ny zanak'Andriamanitra, izany hoe teo amin'ny hazofijaliana, dia nanongotra ny tenany tsy ho tian'ireo mponina any an-danitra intsony izy. Hatramin'ny teo izay dia voafetra ny asany. Na inona fiantsiny dia tsy ho azony atao intsony ny andro ireo anjely raha avy any amin'ny lapan'ny lanitra ireo ary hanameloka ny rahalahin'i Kristy eo anatrehany. Izay lazainy fa hoe mitafy ny fitafian'ny fahamazinana sy ny loton'ny fahotana ireo rahalahin'i Kristy ireo. Tsy azony Satana atao intsony izany. Tapaka ny fatorana farany mampiray fo an'i Satana sy izao tontolo izao any an-danitra. Mila fantatsika izany fa efa tapaka ny fatorana mampiray an'i Satana amin'ny tontolo any an-danitra tsy nanota. Midika izay fa resy Satana. Dia izao indray, ny ady atao amin'ny lalàn'Andriamanitra izay nanomboka tany an-danitra mihitsy dia mbola mitohy hatramin'ny faran'ny andro. Ho sedraina ny tsirairay. Fankatoavana na tsy fankatoavana, izay ihany no zavatra tsy maintsy ho tapahana izao tontolo izao manontolo. Ankatoa izaho sa tsy ankatoa? Antsoina ny rehetra hisafidy na lalàn'Andriamanitra na lalàn'olombelona. Mila mamantatra tsika izany hoe misy lalàn'Andriamanitra dia misy lalàn'olombelona. Eo anao maritana ny faritra fampisarahana. Atao amin'ny mankatoa ny lalàn'Andriamanitra sa atao amin'ny mankatoa ny lalàn'olombelona. Tsisy afa-tsy antokony olona roa ihany mantsy. Dia izao, samy ho tonga eo amin'ny fahafenoany ny toetra mampanahy ny tsirairay. Na ianao tena mankatoa tanteraka ny lalàn'Andriamanitra, ianao tena manitsaka tanteraka ny lalàn'Andriamanitra. Ary dia ho asehony rehetra izay nofidiny na izy handany amin'Andriamanitra na izy hikomy amin'Andriamanitra. Dia mbola ampiana ihany ilay izy. Tamin'ny fiantombohan'ny ady lehibe dia tsy azon'ny anjely aloha izany resaka izany hoe ahoana ity hoe misy safidy hoe hanompo an'Andriamanitra sa tsy hanompo azy ity. Raha navela hijinja ny vokatra feno fahotana mantsy Satana sy ny tafiny avy hatrany teo eo dia hoe ho faty izy tamin'izay fotoana izay izany dia tsy ho nazava tamin'ny mponina any an-danitra mihitsy fa ilay hoe fitiavan'Andriamanitra izany tsy ho azo mihitsy. Hoe aiza koa misy an'izany hoe fitiavana nefa tonga dia mamono eo izany. Ary dia ny fisalasalana iray momba ny fahatsaran'Andriamanitra manomboka eo dia netony janona tao an-tsaina izy ireo ka nahatonga tony ohatran'ny hoe lasa voaratsy nandoto izany nitondra vokatra mahafaty avy tamin'ny fahotana ihany koa. Be dia be tsika ny manontany fa maninona tsy nesorina avy hatrany Satana? Dia izay ny fahendren'Andriamanitra. Asehony antsika ankehitriny hoe raha tonga dia famongorana atao amin'ny faharatsiana avy hatrany dia tsy hitany ny fahatsarana ao anatin'izany. Izao no mamarana azy hoe nefa tsy toy izany rehefa hifarana ilay ady lehibe. Tsy maintsy mbola hifarana aloha ilay ady lehibe. Amin'izay dia ho tanteraka ny drafitry ny fanavotana. Aseho amin'ny voary rehetra manan-tsaina ny tena toem-panahy an'Andriamanitra. Ho hita fa tanteraka sy tsy miova ireo foto-kevitry ny lalàna. Misy amintsika manohitra ny lalàna hoe tsy tandremana intsony izany lalàna izany. Misy amintsika manao hoe tandremana ny lalàna fa ity kosa izao ny lalàna momba an'ity. Misy indray manao hoe ny lalàna tamin'ny tapany voaloha ihany tsy tandremana fa ny tapany faharoa mbola tandremana. Izany foto-kevitra rehetra izany izay hitezantsika ny finoantsika, ny fotom-pahalalantsika ny soratra masina dia mbola ho hazavain'Andriamanitra kokoa. Ary izay ilay hoe tsy miova ny foto-kevitry ny lalàna. Amin'izay ozy izy dia ho hita mazava ny toetry ny fahotana. Ny lalàna, ny fandikan-dalàna anie ny tena toetry ny fahotana. Ho fantatra tsara Satana amin'ny toetra mampanahiny. Teo amin'ny hazofijaliana mantsy ny nahafantarana azy hoe hitan'ny tontolo tsy nanota tany hoe Satana mihitsy ny nanosika ny olona hoe io omboy amin'ny hazofijaliana io lazainareo fa Mesia io. Toetra ny Satana ny mpamono olona.
fa isika manendrikendrika an'Andriamanitra ho mpamono olona, mpaka olona, fa i Satana ny mpamono olona. Dia rehefa avy eo ilay izy dia hoy izy hoe amin'izay dia hanamarina ny fanafonganana ny fahotana ny fitiavan'Andriamanitra ka hampitoetra ny voninahiny eo anatrihan'ireo mponina eo amin'izao rehetra izao izay tia manao ny sitrapony sy ihany koa eo amin'ireo izay mirakitra ny lalàny ao am-pony. Efa ao am-ponao ve ny lalàn'Andriamanitra? Fa raha mbola tsy ampidirina ao am-pony ny lalàn'Andriamanitra, mangata aminy mba omeny fahendrena ianao hitoerana izany eo am-ponao. Inona ny eo ambadika ireo zavatra mbola tsy fantatsika izany amin'ny fiainana? Izany rehetrarehetra izany. Atosika Satana anao fanapa-kevitra ratsy zasy ianao, fa arovan'Andriamanitra kosa rehefa manaiky an'i Jesosy Kristy. Ampahery azy ianao ny izy ahafahantsika mandray fanapa-kevitra tsara. Andeha hivavaka isika. Ray tsara, ny fahatsaranao dia tsy hita raha toa ka no esorinao avy hatrany ny faharatsiana, fa avelanao ho hita mianjaanja aloha ny faharatsiana dia hita mazava kosa amin'izay ny fahatsarana. Ampio izay ahita ny fahatsaranao, hiala amin'ny faharatsianay dia ampahirezo izahay amin'ny fiainana mba tsy hifantoka amin'izay hita ihany, fa handinika ny saotra masina mba hita izay tsy hita ka hatanjaka sy hampahery ary hanana fanantenana amin'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen.